Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Nitsangana ompiary ahy ny tompo, nalany amin'ny mahory aho, nafany satria tiany. Salamo 7:10. Ankafaliagna ankaravoagna no anoloragna fiarabagna atsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mamitambatra atsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diocèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafi ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna atsika EOV jiaby tratran'izao alahady 9 mandavantaona amin'ny taona 10 amin'ity taona 2024 ity. Koa amin'izao alahady 9 mandavantaona amin'ny taona 10 izao dia toloran'ny eglizy lohahevitra isika ny hoe ny teny lazaina no amantarana ny fo. Ndeo renesitsika ireo vaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Siraka amin'ny fanetsiketsehana ny sivana no ijanonany faikany betsaka. Amin'ny tenin'ny olona koa no isehony Clément. Ny memo no fizahn-toetra ny sinany mpanao tanimanga ary ny resany kosa no fizahn-toetra ny olombelona. Ny voany azo no afantarana ny tany aniriany, toy zany koa ny teny maneho ny hevitry ny fony olombelona. Aza midera olona alohan'ny tenenany, fa ny teny no fizahn-toetra ny olombelona. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Nivola vafe simate bahamukaran satu ini
nivolafafy tsy mate bahamokara satomeny zala misaotranao ry tompo miantsa mianara ny avindindra miantsa rapona vomaraina bahamarindana noniana Yampuri fulu sibalia Rabahan karu-karu silukanga Kafaya maitan yasanahu Siramu ni vitan tananahu Apurfa debeli vitanahu Balalna ranif sainanahu Vichamsaina lumsi malala Atalafoni lumsi matapa Mumsa divali venirati Diranya buku vezayatani Jiwalada purinya izirani Menama kutuku tenavu nivolafafy tsy mate bahamokaran satomeny nivolafafy tsy mate bahamokaran satomeny Vavalonao zero fatoro miaka bokoany olon-dratsy Fisaonyana tanjaka kizandy satria vosotraoka manakely Areniko tokony fahavalo Arenikoa vokoany tetidratsy Ny manina maniry toandrendy Itaka ny sedera ny libana Maniry ao atrano misy tompo Iao akianjany andriamanitsika Amokatra na defa ditraza Misonitra tokony ho any tsirogazo Zande mitory famahitsy Mitofato lampitsy mikoro Ny rany misory na olalany Nitsy ny tokana tandroiny Fatsara ny misotranao riray Ny zanaka izay loharanonaina Fazanako ny miara mankalaza Niobenao fanazay mankahery Nivolafafy tsy mate bahamokaran satomeny Nivolafafy tsy mate bahamokaran satomeny Vaky teny masiny faharoe taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ka mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka amin'izay ny teny voasoratra hoe efa noresena ny fahafatesana ka velona. Ry fahafatesanao, aiza ny fanresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Fa ny fahotana no fanindrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no hery ny fahotana. Isoragna ny Andriamanitra, izay nanome antsika ny fanresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany, ry avako malalako, aoka ianareo iorina mafy, tsy iova, ahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, fa fantatrareo fa tsy foana ao amin'ny tompo tsy akory ny fisasaranareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Alleluia, alleluia. Ombantsika mianakavy eny ny tompo ho tanteraka tokoanay izany. Evanjely masiny nosoratany Masindahalioka vo ninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izanandro zany i Jesosy nagnano fagnoaragna tamin'ny mpianany nagnano hoe mo ny jamba mahataridalagna ny jamba va? Mo tsy ara-mianjera agny ankady va izy roa? Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa zay mpianatra tam-pianaragna nohoatra ny mpampianatra azy ihany. Nahoana no sombozaka amin'ny masondralanao jerenao, nefa ny saka-mandimby eo amin'ny masonao tsy hitanao? Ary ataonao hoana no filaza amin'ny ranonao hoe ry rahalahy, aoko hoe soroky ny sombombozaka amin'ny masonao, nefa ny saka-mandimby eo amin'ny masonao aza tsy hitanao. Ry mpiatsara velantsika, esory aloha ny saka-mandimby eo amin'ny masonao, izay vao hitanao ny any soragna sombombozaka amin'ny masondralanao. Fa tsy misy azo tsara mamoavoa ratsy, na hazo ratsy mamoavoa tsara, fa samy fantatra amin'ny voany avy ny azo rehetra. Fa tsy misy mioty aviavy amin'ny tsilo, na voaloboko amin'ny voron-tsilo. Ny olon tsara fagnahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitry ny tsara ny fony, ary ny olo ratsy fagnahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin'ny rakitry ratsy ny fony. Fa ny be ao am-pony no itenenany ny vavany. Izany ary ny teneny tompo, derany ho anao ry Kristy. Tamin'ny alahady lasa teo, alahady fafito mandavataona, dia nandinika sy nandalina ary nibanjina isika ny momba ny fifandraisantsika samy isika, fa indrindra moa amin'izao etrehasika ny synode izao, izay ny fomba fiasa voalohany dia an'izay fahaizana mifandray sy mifampiaino izay. Ka tamin'ny alahady lasa teo ary napetratsika ho fototry n'izany fifandraisana izany ny famindrapo sy ny famelan-keloka anahafasika any Kristy, ka tonga sika ho Kristy mpiaravelona amin'olona, hampanjaka ny marina ao anatin'ny fanetretena. Rehefa mampanjaka tokoa ny famindrapo sy ny fifamelan-keloka isika, dia hoisy tokoa ny tena fihavanana marina, lay fihavanana sady kristianina no malagasy, fihavanana mifototra amin'ny fahamarinana ka lavitra ny enamaso. Izany fihavanana sady kristianina no malagasy zany no azo lazaina fa lay politika tena izy voalazan'ny papa ao amin'ny encyclique ny Fratelli Tutti, satria tsy hoisy io fihavanana sady kristianina no malagasy io raha sy ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanoloran-tena ka hitondra amin'izay fifampisinginana ao anatin'ny fifamelan-keloka sy ny famindrapo, ary izay no lalana mitondra amin'ny tena fiadanana sy ny fandriam-pahalemana araky ny voalazan'ny papa François, fa io no lalana mitondra amin'ny tena fiadanana sy fandriam-pahalemana izay irisika tokoa amin'izao vaninandro iainantsika izay ao anatin'ny krizy ka mitondra korontana maro samihafa ity korontana virus ity. Tsara ihany koa ry kristianina havanary ao anatin'izay teny fampidirana izay no anamaratsika fa izao no alahady amaranasika aloha ny mandavataona, ka manomboka amin'ny alarobia izao sika dia amakivaky ny carré lay 70 andro manomana antsika amin'ny pacte. Mbola misy moa zany fotoana iresasika azy
fandeha isika iverina amin'ireo tenin'Andriamanitra arosiny eglizy amin'izao lahady fahavalo mandavataona zao, tenin'Andriamanitra izay mananatra asika amin'ny fifandraisantsika andavanandro ihany sy magaga moa zany, satria io mifototra ny mahaolona ho isika ilay fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisansika samitsika ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ka ireo vakiteny telo arosiny eglizy dia mifototra amin'ny teny ataosika, satria ny teny no aintsika mifandray. Ka fampianarana manokana mikasika ny anjara-toerana izay teny izay no votoatin'ireo vakiteny ireo, ary izay raha teo moa no foto-kevitra amin'izao lahady fahavalo mandavataona zao, ny teny lazaina no amantarana ny fo. Ka sy magaga arak'izay voalaza zay satria io teny ary miainga avy amin'ny fo io no miantoka ny fifandraisana, ary ny fifandraisana araky lazaisika teo no mandrafitra ny mahasikasika. Ka izay teny zay zany no banjintsika amin'ireo tenin'Andriamanitra. Ny teny ataosika tokoa no maneho ny mahatsikasika, ary zay no mahatonga an' Jesosy milaza fa sy ny miseho ety ivelany no maharasy ny olona, fa ny avy ao anaty. Ny teny no manambara ny ao anatsika ao no mahasikasika zany. Ny fo lay sy lay tova ny voalaza eo, fa ny fo sitrapo zany hoe ny maneho ny mahasikasika. Io teny io no maneho ary ny fosika ary maneho azy ity ivelany. Ny teny no maneho ny toetrasika. Imazindray Jakoba ao amin'ny vakiteny faharoa dia milaza fa sambatra izay mahafolaka ny lelany, satria amin'izay dia ao anatin'ny fahamarinana izy, ao anatin'ny fahasorana, ka afaka mifandray amin'ny olona rehetra, ary sy anatin'ny namaso fa na anatin'ny fiasarabelasi, fa anatin'ny fahamarinana. Io lazaisika amin'ny teny fransay hoe ao anatin'ny transparence. Ary ny teny zany izay vokatry ny ao anatsika ao, ka izay no mahatonga ny razasika aza mba alohan'ny miteny izy avadibadio ny lela, sy ny lela zany no avadibadika, fa ny ao an-saina mandinika sara izay ao anatin'ny fo ao. Miteny amintsika ao fa diso ity teny ny ataon'ny olona ty ary, raha izay rehetra izay no dinina, sy ny teny mahazatra atsika fa toute vérité n'est pas bonne à dire, sanatria re zany aoka izoro anambara ny marina mandrakariva isika, ary mifanohitra amin'ny tenin'i Jesosy io hoe toute vérité n'est pas bonne à dire io, satria i Jesosy dia mampianatra asika mandrakariva fa ny marina no mahaolona afaka asika. Sy maintsy milaza ny marina isika, fa izao kosa sy maintsy dinina kosa ny fomba ilazana azy sy ny toerana ilazana azy ary ny fotoana ilazana azy. Ka izay no mahatonga an'izay hoe tsy maintsy dinina tsara, izay vao mamposaka ny teny, fa indrindra raha teny izay anambara ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Izany ny teny eglizy ary ampianarina amintsika amin'izao lahady fahavalo mandavataona izao, ary izay no mahatonga azy mahatonga atsika nilaza teo fa ny foto-kevitra amin'izao lahady izao dia ny hoe ny teny lazaina no amantarana ny fo. Azo lazaina zany arak'izay rehetra izay fa manana anjara lehibe ny teny amin'izao sika miatrika ny synode izao, satria araky ny voalaza asika dia izao synode izao no anasana asika ziavy sisy afaka ifampitrotra, ka ny teny no ahafana ifandraisana ao anatin'izay fotoana ifampitrahofana izay. Antoky ny fahombiazany ny synode tokoa zany ny fahaizasika manambara ny tena izy amin'ny teny ambara asika, ka sy hoisy olakolana na ambadibady manambara teny mazava ny fampizarana sy ao anatin'ny fiasaram-belasi, fa ao anatin'ny
mahaolo raika asika izay ary aoka ho fantatra asika na dia raha tadidinareo sara ny mampiavaka any Joany Batista sy Jesosy nambarany Joany Batista fa feo izy manambara sy manohy ny teny zany no votoatiny fa ny feo na dia anakoako aza dia sy afaka anambara ny teny fa ny feo kosa nefa mitondra ny teny ka izay indrindra no ilana ny fanahy masina mba amolavola asika ka ny feo ataosika hitondra lay teny izay anavao ny fiainasika fa indrindra amin'izao synôda izao izay indrindra ry kristianina ava malala no ambarany vakiteny voalohany bokyny Siraka izay mananatra asika mba hay ahamolaka ny teny ataosikasika sy mainsy manambarany marina kanefa sy mainsy jerena araka voalaza teo ny fomba ny fotoana sy ny toerana anambarana azy mba ahamokatra tsara tokoa izay teny ambara asika izay ka izay no sy mainsy anaova asika ny synôda mba andinika isika ka ny teny izany hoe ireo vokatry nyzao synôda zao satria zay ny teny io no teny anilo asika zay natao hoe directoire ka tonga asika ahita ny lalana ivelomasika an'izay pastoraly izay ka ny teny ho volavola isika zany no anjary directoire hitarika asika amin'ny fivelomana an'izay pastoraly izay ny evanjely ry kristianina havanary dia manamafy fa fantatra amin'ny vonin'ny azo sara ny voany ka izany indrindra ny vokatra ny teny ataosika zany arak'izay voalaza asika teo sy inona io vokatra io fa nitorylalana pastoraly ka nitorylalana pastoraly dia volavolaina amin'ny lalan'ny teny ka le torylalana pastoraly no anambara fa namokatra tokoa ny dinika sy ny fifanakaloza-kevitra sy ny teny hoentsika hifandraisana mandritra ny izay synôda izay ka aoka ny fifandraisasika mba ho fifandraisana miainga amin'ny teny voavolavola ataosika ka anampy ireo manodidina asika ahasapa an'izay anjara toeran'ny teny zay ary zay no mahatonga ny mpanoratra salamo ny teninao ro tompo no fanilo ny tongotro satria lay teny no manoro asika ary zay indrindra no kendresika ary amin'izao synôda fafito ataosika zao zay iombonantsika amin'ny synôda iombonana eran-tany sy oka zany ahazavo fa tsy amin'ny alalan'ny fiasaram-bela sy naoviana no ahafahasika mamoravola torylalana anampy asika ary zay indrindra no mahatonga olana maro na amin'ny fikambanana na amin'ny eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny firenena azy raha miresaka hoe lalàna eo amin'ny firenena asika satria volavolaina reny constitution sy ny lalàna fototra reny ndraindray sy araky n'ilay tanjona otratrarina araky ny teny fa volavolaina araky izay eritreretina mametimety ny teny ka izay le fiasaram-bela sy ka aoka ao anatin'ny marina ary ao anatin'ny fahamarina ao anatin'ny fahasatana koa sy falavorariana ka mila ny hafa ka ino zany ao anatin'ny fifamelan-kelo sy ny famindrapo no amolavolana nyreny torylalana na ny lalam-panorena na ny fifandraisana eo anivon'ny fikambanana ireny règlement de vie sy ireny règle de vie na règlement intérieur amin'ny toeram-piasana sy maro isan-karazany reny ny manao ny marina tokoa no ahafahasika mampizoro fifandraisana araky ny tokony ho izy izay no mahatonga asika milaza matetika hoe ny manao ny marina no endry ary ny marina ny maha olona afaka asika fantatra nyreo sekoly
katolika eran'ny Madagasikara zany satria natao ho teny faneva manentana zany hoe enarana hatrany amin'ny maternel ary mandritra ny fianarana manontolo ny fahendrena dia isika manao marina ary ny marina avoaka ny teny ataosika sy misy fisarabelasia no mahatonga sika ho génération mpanorona izay no mahatonga ny boky ny Siraka miteny hoe aza midera olona alohan'ny hitenenana izany hoe sy fitenenana mihatsara belasia fa fitenenana manambarana ny maha izy azy izany hoe ny marina manambara fahendrena ary dia mampitolagaga ny olona rehefa misy olona miteny ka mamoaka tokoa ny fahamarinana fa sy resaka kilalao teny ary izay ny manahirana indraindray amin'ireny kabary ireny satria to sy miteny fa feo izany hoe le kilalao ohatra hirahira ka aoka izay teny ambarasika dia manambara tokoa ny tianambara fa sy atao kilalao teny na manao teny ankolaka ary ny hafarany aza dia misy manao kobaka ambava ampainarin'ny eglizy ary sika ho tahaka ny Jesoa izay sy nanao kobaka ambava na oviana na oviana satria izay teny ambara ny dia ny henany ary dia mitandrina ny teniny tokoa izy sy ny velirano zany no tadiavin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao alahady fahavalo mandava-taona izao fa ny tenysika izay mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra sy miovaova omaly anio ary mandrakizay satria izay Jesoa sy miova omaly anio ary mandrakizay izay miambarany mason-Paoly hoe fantatro ilay nametrako ny fitokisako i Kristy ilay sy mivadika mandrakizay vokatry ny teny ao anatin'ny fahamarinana sy ny fitokisana zany no mandrafitra ny fifandraisasika ry kristianina havana rehefa feno toky dia afaka manorina tokoa manorina tontolo fiainana anjakan'ny rariny sy nisiny feno fifankatiavana ao anatin'ny fihavanana ilay fihavanana sady kristianina no malagasy ahafana mifananatra mifanohitona sy mifanohitoana izay ny vokatry n'izay hoe rehefa ao anatin'ny fifampitokisana vokatry ny teny mazava ao anatin'ny teny feno fihavanana sy fifankatiavana dia afaka mifananatra mifanohitoana ary mifanohitoana milaza amintsika Jesoa manambara izany milazaisika izany hoe esory alohan'ny saka mandimby amin'ny masonao izay vao ho hitanao ny anesoranao ny sombozaka amin'ny mason'ny rahalanao izany hoe efa mipetraka tsara ny fifandraisana fa sy ao anatin'ny fisarambelasia na amin'ny alalan'ny kilalao teny na kobaka ambava fa mifankafantatra tsara ka sy mipetraka isony ilay hoe iza moty fa afaka amin'ny resaka tsara afaka mifampitotra ka sy ao anatin'ny fiserambelasia fa tena ao anatin'ny fahamarinana no ifandraisana ka afaka mifananatra tokoa na dia zavatra sarotra aza indraindray satria efa ao maha olo raika zay frately toto satria io matetika no mitondra amin'ny fifankaroan-javatra ny confusion raha ohatra sisy ny marina dia maro ny zavatra mifangaro ka rehefa mifangaro dia tonga korontana ka rehefa misy korontana dia ao ny herisetra rehefa avy eo ao lay teny fa teny rasy araka ny fantatra sika ka rehefa tonga ny teny rasy dia korontana zay ary dia herisetra ka lavitra ny fifandraisana ao anatin'ny fahamarinana ka ny indrindra no ilana ny fifanatonana sy ifanoantoanana ao anatin'ny fahamarinana
raha fitinina zany zay rehetra zay ry kristianina havana aoka ny teny ataosika ho teny avy amin'Andriamanitra na da sy lavorary azy isika izany no ilana ny fifamelan-kely sy ny famindrapo satria mety misy teny diso mivoaka avy ao anatintsika ao kanefa aoka ao anatin'ny fahamarinana sy fifamelan-kely satria raha ekesika diso sika dia dikan'izay misy ny marina ka ny marina dia mitondra ny fifampitokisana ka rehefa mifampatoky dia afaka niombina ka ho teny voafolaka sara no ifandraisana amin'izay aoka sy ho isy fiarahana sikombakomba amin'ny rasy sy ny tsy marina io ihany koa no manapotika ny fifandraisasika satria no ny ena maso dia sisay manambara ny marina isika ka zary manao misy kombakomba amin'ny rasy io ny tena manimba ny fifandraisana io le lazaina matetika hoe firesakina diso ny firesakina sy tokony ho diso satria mitondra amin'ny tsara kanefa misy ilay firesakina diso complicité zany lay azo lazaina fa fausse solidarité raha teny ataony teny hafa indray ka io complicité sy fausse solidarité amin'ny zavatra sy mety io no vokatry ny ena maso no manapotika ny fifandraisasika ka toy izay ametraka fifandraisana araky ny fahamarinana dia araky ny fahadisoana ka rehefa diso dia mianjera ary lavo ary matetika aza ireo zay ny miaro an'izany complicité lay firaisakiana diso zany no manarasy aty aoriana efa mieritreretiko ihany anefa iny fa araky ny lazaisika matetika ny nenina seho aloha ananatra aty aoriana andasa ka izay indrindra amin'izao alahady fahavalo mandavataona mampianatra sika amin'izay fifandraisana zay ary no anomanasika ny kareny dia aoka ao ansaisika izany rehetra zany araky ny lazaisika aoka samy vorona mandrakariva any amin'ny marina isika izany no ampianaran'ny masindapoly amintsika amin'ny vakiteny faharoa Andriamanitra manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tombosika koa amin'izany ry havako malala oka ianareo iorina mafy sy iova ahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa fantatrareo fa sy foana ao amin'ny tompo sy akory ny fisasaranareo raha ataosika amin'ny teny hafa izay raha manao ny asan'Andriamanitra sika dia dikan'izay manao ny marina ao anatin'ny fifamelan-kelika sy ny famindrapo dia Andriamanitra anao ny asa sika sy hoe ho fandresena hoentina anjakazaka sy anampitena ny hafa ary io voalazany masindapoly io fa fandresena satria tsara no atao sika ary mitondra sika amin'ny lalana mazava ary zay nierisika amin'izao synôda izao fandresena anambara zay tena marina ilay tena marina teny marina manorina tahaka ny fanorenana ataon'Andriamanitra tamin'ny andaon'izao tontolo izao aoka ny teny ataosika mba ho teny fanorenana satria araky ny fantatratsika ao amin'ny Genèse dia ny teny no naharian'Andriamanitra an'izao tontolo izao ary sy iza io teny io fa i Kristy ilay sy miova anio ary mandrakizay fa sy fanampitena mitondra fanafitoana vaoko teny fahamarinana sy manoana ny namana ny teny ataosika fa zany no afahasika izoro vavolombelona araky ny voalazan'ny masinday Papa Paoly fahenina zay averiverisika matetika sy ny mpitoroteny no tadiavin'izao andro sika izao fa ny vavolombelona matoy izy miaino no mpitoroteny i satria mivelona zay teny ambarany ny mpitoroteny sy teny miasara velasi na miolakolaka anatin'ny ena maso
fateny anatin'ny fahamarinana, anatin'ny marina manambara fahendrena. Izany teny ao anatin'ny marina feny fahendrena zany no mahatonga asika ho génération mpanorona, ho eglizy velona isika, manorona eglizy tranon'Andriamanitra. Izany tokoa no kendresika amin'izao synode izao, ka hatonga asika ho eglizy miaradia satria mitovy ny fomba fiteny, mitovy ny fomba fisainana, ka eglizy olo velomin'ny batemy miombona ka mandray atanana zary missionnaire tabernakla velona. Aokary ho matotra ny teny ataosika, ahatonga asika ahafantatra ny marina, ahafantatra ny lalakombana, dia satria isika zary fahazavahana vokatrin'izay, zary fanilo noho ny fizorosika ho vavolombelona, noho ny teny ataosika. Masinary renin'i Jesosy ampianary zahay, fa rehefa eny dia eny ny teny ataonay. Io no nahatonga nofo an'i Jesosy miezaka izahay amin'izao synode izao, mba ho tonga nofo amin'ny fiainanay Jesosy, ka mivavaho anay mba ho eny dia eny rehefa sia dia sia ny fiainanay. Toraka izany koa Masinday Joseph, ray mpiaro ny eglizy eran-tany, matoky anao izahay hivavaka ho anay, ka nidinika rehetra dia vokatry ny teny tsy misy fiasaram-belasi, tsy misy olakolaka, fa teny mitondra, fa teny mitady ny marina eo anivon'ny fiainanay, ka hatonga anay olo raika, eglizy miaradia, miady amin'ny tsirariny, fa kosa mitondra amin'ny tena fivelaran'ny maholona sy ny olombelona rehetra, ka hitondra fanantenana amin'ny manodidina anay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho atsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.